Everina fa afaka hanafaingana ny fiakaran'ny tambokatra ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra ka tongavany amin'ilay tanjona napetraky ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andry Rajoelina ao anatin'ny velorano fahasivy ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fambolena, fiompiana ary ny jono ny fifanakalozana fizarana sy famindrana traikefa eo amin'ny teknisiana manampahaizana Sinoa sy Malagasy misehatra eo amin'ny lafin'ny famokarana. Mamaly izany indrindra ny tetikasa iarahana amin'ny FAO sy ny firenena Sinoa ary ny firenena Malagasy dia ny fiara-miasa ny firenena samy atsimo na coopération sud-sud. Tetikasa mandritry ny roa taona mitetina 3,4 dolara ary faritra mpamokatra 4 no iasan'ny tetikasa dia ny faritra Analamanga, Alaotra Mangoro, Boeny ary Diana. Anisan'ny tanjony tetikasa ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fiahiana ara-tsakafo sy ny fampiroboroboana ny fandraharana sy ny agroalimentaire. Teknisiana manampahaizana Sinoa miisa 5 no hitondra sy hizara ny traikefa eo amin'ny sehatry ny fambolem-bary, fiompiana ondry amanosy sy ny agribusiness. Ty tetikasa ty moa zany araka ny nambaran'ny solitenan'ny FAO teo dia fiara-miasa ho an'ny firenena samy aty faritra atsimo na ny andalam-pandrosoana izay tarihan'ny firenena Sinoa. Ny zava-dehibe ato anatin'ity zany dia zao hoe misy azo alay tahaka zany ary azo tanterahana aty Madagasikara ny ezaka nataon'izany firenena izay efa lasa firenena lehibe zany amin'izao fotoana izao teo amin'ny lafiny famolena ny fiompiana ny jono ka izay ilay fifanakalozana traikefa avy amin'ireo expert Sinoa zany ho an'ny teknisiana Malagasy sy ny mpamokatra eto Madagasikara dia verina fa hanafaingana ny fahatratrarantsika an'ilay fampiakarana ny tahan'ny vokatra, fanatsarana ny kalitao mba tongavantsika ao anatin'ilay tanjona izay apetraka ao anatin'ilay velorano izay nataon'ny filohan'ny Repoblika dia ny fahavitantena ara-tsakafo. Dia mila vokarina eto Madagasikara zany ilay masomboly safotra, ilay masomboly hybride ary ny mpamboly dia tsy maintsy soloana isan-taona, tsy maintsy mividy masomboly isan-taona zany fa tsy afaka hoe ambolena amin'ity dia vokatra eo natao masomboly amin'ny taona manaraka. Izay rehetrarehetra zany mahatonga ny hoe eto amin'ny faritra Analamanga zany eria mahitsy dia nisy toerana manokana natokan'ny ministera izay rahan'ny teknisiana expert Sinoa sy ny teknisiana Malagasy mamokatra eto toerana ilay masomboly hybride ary any amin'ny toerana maromaro eto Madagasikara amin'ireny lemaka lehibe toy ny any Marivoay, any Alaotra, any amin'ny faritra Mangoky. Ireny zany dia amokarana an'io ilay masomboly io mba manakaiky an'ilay tantsaha-mpamokatra zany sy ireo ilay mpamboly ny azahoana an'ilay masomboly amin'ny taona manaraka rehetra mba ahafahantsika isan-taona zany tsy voatery manafatra avy any Chine tsika mba vokarina eto toerana ary izay moa zany tena ampy ireo expert ireo amindra an'izay traikefa izay izay teknika izay mba ho antsika Malagasy. Natao ny zoma 4 Oktobra 2024 teo ny atrikasa fanohanana ara-teknika ny fandaharana asa eo amin'ny sehatry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono na PSAEP tao amin'ny Azia Afrika Ivato.